manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy, manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy, hianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina, amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny raina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atodotry ny pasteur Randriary Malala Heritiana Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasa antsika rehetra tompoko. Amin'ny foravoravo amin'ny endrika miramirana no iarabanantsika menakavy amin'ity fotoana mahafinaritra ity, ary manonona koa zay ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fahafenoana le Andriamanitra mpamoe fahasoavana no androtsaka ny fahasoavam-be dehibe amintsika menakavy. Miarabanao pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manonona ny fiadanan'i Jesosy ho antsika rehetra atao amin'ity tokantrano izay mampandrosana ity, ary dia manasa anao indray anaraka ny toy ny fandarantsika Samuel voalohany toko 7. Iny ary alohany amakitsika ny izay tenin'Andriamanitra zay pasteur, dia aleontsika hivavaka metraka an'ity fotoana ity ambany fitarihan'ny fanahy masina, araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe ninona nataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo voninahitr'Andriamanitra. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao ary raha eo makasitraka izay satria dia mihevitra ny fiainanay ianao amin'ny fotoana tompo tsy miteny aminay ianao tsy manambara ny sitraponao aminay, dia midikan'izany dia hoe misy elanelana be dehibe aminay sy aminao. Tsy izany anefa ny zavatra misy amin'izao fotoana izao fa dia miteny aminay mandrakariva ianao ary amin'ny alalan'izao fianarana tenin'Andriamanitra izao, amin'ny alalan'izao fomba hifandraisana izao, na amin'ny alalan'ny radio aty ambanivohitra aty eto Antananarivo ny toerana ampiasana maro samihafa, na amin'ny alalan'ny fahitalavitra na amin'ny alalan'ny réseaux sociaux tompo, dia miteny aminay ianao amin'ny alalan'izao fandarana izao, ary dia manokatra ny fonay izay manjakay ianao lazao aminay sitraponao mba ho tanterahanay, mba hamantaranay izay tena mamponao ihany koa. Ianao no manome fiainana be dehibe, ianao no mitarika anay isan'andro, dia amin'ny alalan'ny fanahy masonao tarito indray zay androany mandray zavatra indray zay Jesosy androany amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao, mandray fiainana be dehibe, mandray fanasitranana, mandray fahafenoana, mandray zava-panahy, teo voky zava-panahy avy aminao indray amin'ny alalan'izao fandaran'izao indray ny fanahinay. Sotra tompo, amen. Lasika ary pasteur, andiny voalohany ary Samuel voalohany toko 7. Niny antsoina any Samuel ho mpaminan'ny Jehova. Ary Samuel zaza nanao fampompivavahana tamin'i Jehova teo anatrihan'ny Eli. Ary tamin'izany andro zany efa nahalana ny tenin'i Jehova, tsy nisy fahitana nisy eo loatra. Ary tamin'izany andro zany raha nanto amin'ny fandriany Eli, efa pahana ny masony ka tsy nahita izy, sady tsy mbola maty ny jiron'Andriamanitra. Ary Samuel efa nandry tao amin'ny tempolin'i Jehova izay nisy ny fiaran'Andriamanitra. Dia niantso Samuel Jehova, ary izy namaly hoe inty aho. Dia niazakazaka anakeo amin'ny Eli izy ka nanao hoe inty aho fa niantso ahy ianao. Fa hoy Eli, tsy niantso aho, andeha mandry any. Dia lasa nandry izy, ary Jehova niantso azy indray hoe ry Samuel. Dia nifoy Samuel ka nakao amin'ny Eli ary nanao hoe inty aho fa niantso ahy ianao. Fa hoy izy, tsy niantso aho anaka, andeha mandry any. Ary Samuel tsy mbola nahalala ny Jehova, sady tsy mbola nanehoana ny tenin'i Jehova izy. Ary Jehova niantso an Samuel indray fanoteliny, dia nifoy izy ka nakeo amin'ny Eli ka nanao hoe inty aho fa niantso ahy ianao. Dia fantatry Eli fa Jehova niantso ny zaza. Ary hoy Eli tamin'ny Samuel, andeha mandry any. Ary raha tahiny miantso anao izy, dia valio hoe mitenena Jehova ho fa mihainy ny mpanomponao. Dia lasa Samuel nandry tao amin'ny fandriany. 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 Dia lasa Samuel nandry tao
ary avy jehova dia nitsangana ka ny antsy tony teo ihany hoe ry samoel lo de namaly samoel hoe mitenena fa mihaino ny mpanomponao ary hoy jehova tamin'ny samoel indro izao anao zavatra eo amin'ny israely ka izay rehetra mandray izany dia hangitsingitsina ny sofiny roa am'izany andro zany de ho tanterahako amin'ny ely zay zavatra rehetra voalazako ny amin'ny taranany ho atomboko zany ka de ho tanterahako fa efa nambarako taminy fa ho tsaraiky mandrak'izay ny taranany noho ny eloko zay fantany satria ny zanany na tonga ozona ho an'ny tenany nefa tsy nosakanany ka izany noho ny any ianako ny amin'ny tarana kely fa tsisy fanatitra afaka ny elony mandrak'izay ary nandro samoela mandra-pahamarainy ny andro de namomy varavarany trano jehova izy ary samoela natahotra ilaza ny fahitana tamin'ny ely fa ely ny antso any samoela ka nanao hoe ry samoela zanako de hoy izy inty aho ary hoy izy inona ny zavatra nolazainy jehova taminao masina ianao hazafeninao ahy ataon'andriamanitra aminao ane zany eny metra noho zany aza raha misy afeninao any zavatra rehetra nolazainy taminao de nambarany samoela azy avokoa ny zavatra rehetra ka tsy nisy nafeny azy de hoy ely izy ny jehova aoka izy anao zay sitraky ny fony ary nitombo samoela sady nomba azy jehova ka tsy nisy navelany ho raraka ny tany ny teniny ary ny israely rehetra hatrany dana ka hatrany berseba nalala fa efa mpaminany jehova tokoa samoela de niseho tao silo ndray jehova fa niseho tamin'ny samoela tao silo jehova tamin'ny teniny pasteur samoela voalohany toko fahatelo hoe ny pasteur Alvarez mazava tsara lay soramandry teo ambony hoe ny niantsona ny samoela ho mpaminany jehova de mazava ho azy moa zany fa tena miodidina amin'io samoela voalohany toko fahatelo mihitsy ny resaka zay ho resantsika amin'ty andro androany ty raha hofitintsiko ely aloha zany ny tantara pasteur dia i samoela de tena valim-bavaka avy tamin'andriamanitra no nazahoan'lay vehivavy anankiray atao hoe Iana vadiny Elikana nivavaka izy nitaraina tamin'andriamanitra izy ary eo Samoela voalohany toko voalohany eo dia mitaraina izy manao hoe raha mba hiainy vavaka ianao andriamanitra ary hitsinjony ankizivavinao ka miana zanaka lahy de omeko anao izy amin'ny andro mpiainany rehetrarehetra zany ny voady nataon'ity Iana zay reniny Samoela ity ary dia nomen'andriamanitra azy tokoa zay nangatahany anisan'ny zavatra aloha zany zay nampiavaka ny vady aman-janaka Elikana pasteur dia ilay fomba fanompony an'andriamanitra zany hoe misy fotoana de tena voatokana mihitsy hoe hiakatra ho an'ny Jerosalema zareo anao fanatitra ho an'i Jehova ary tao anatin'izay fanatitra natao ho an'i Jehova zay no nitranga ny problema ny ana hoe tsy manataranaka de ny ely aza moa ny teny manao hoe mamo izy de ozy izy manao hoe tsy mamo ny ankizivavinao fa mba misy zavatra hitarainako amin'Andriamanitra dia nitsofina rano Iana ary niteraka somatsara ity zaza atao hoe Samoela ity rehefa teraka somatsara pasteur Alvarez dia araka ny teny ny oreny niteraka anazy io de atolotra ho an'i Jehova zany hoe mbola tsy nisy akory Samoela de efa natolotra ho an'i Jehova mbola tsy nisy de efa natolotra sady ho an'i Jehova de tao amboaka tao izy zany de voatolotra ho an'Andriamanitra rehefa teraka somatsara teto ambony tany izy de natolotra ho an'Andriamanitra ary mandritra ny andro mpiainany rehetra de voatokana ho an'Andriamanitra raha ny marina zany de hoe misy andalatsoratra masinao hoe io Samoela io tsy tokony isotro divay tsy tokony isotro toka tsy tokony zany hoe raha ataontsika banko tokana de hoe nanapahamasinana hatrany akibondreniny i Samoela
atsy hoe nanam-pamasinatra ny kibondreniny fotsiny fa atra ny kibondreniny de fa nofenona ihany koa ny fanay masina ity mpaminan'ny Jehova ity. Inona zavatra nitranga pasteur? Eto amin'ilay toko fatelotsika zany zao satria vita iny le famitinana tsotsotra. Tao amin'ny tranon'i Jehova zany hoe tao amin'ny tempolo zany Samson izy ty Samuel tamin'izay fotoana zay de Ely no mpisorona be tamin'ny fotoana io. Ny nataony Samuel de nanana n'io père spirituel io na guide spirituel, zany hoe io Ely mpisorona io no teo akaikiny satria fantany fa Ely ary ny ray aman-dreniny Samuel koa de nahalala an'izany de nataony nanakaiky ny Ely mpisorona le zanany mba alala zay tokony ho alena izy, mba afantarana zay tokony ny lalana izorana izy. Marina fa manana ny fanahiny Jehova izy na de mbola zaza azy, natsoan'Andriamanitra izy na de mbola zaza azy. Fa ny olona anankiray zany pasteur, raha vao tsy misy mpanolotsaina, raha vao tsy misy ray ara-panahy na reny ara-panahy migidy anazy eo aloha eo, de matetika ny olona anankiray na de ataoko hoe feno fanahy masina aza dia misy manao fahadisoana eny an-dalana eny, ary be deaibe ny olona mafana fo, be deaibe ny olona mirehitra ny fanompoana an'Andriamanitra, betsaka ny olona mieritreritra ny tenany manao hoe maleo tena ara-panahy fa tsy manana ray aman-dreny ara-panahy de lasa mivilalana ny faran'ireny olona ireny zany pasteur Alvarez. Jereo tsara ne zavatra nitranga teto rehefa teo akaikiny Ely mpisorona i Samuel de volazany soratra masina ny vakinao teo. Za moa miainao anao tsara le mamaky teny eo de hoe natory tao amin'ny tranon'i Jehova izy. Ary rehefa natory tao amin'ny tranon'i Jehova teo zany hoe teo akaikin'ilay fiaran'Andriamanitra, lay fiaran'ny fanekena. Ao anatin'ny fiaran'ny fanekena io moa zany pasteur misy an'ilay didy folo any, misy ny kerobima, dia misy ny fanatrehan'Andriamanitra raha ny marina. Zany hoe Samuel de hatramin'ny fahazazany de efa tsy niala teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Eo akaikin'Andriamanitra satria ao anatin'ny fiaran'ny fanekeny Jehova no misy ny fanatrehan'Andriamanitra pasteur Alvarez. Jereo tsara ny histoiran'io tantara io fa zay toerana rehetrarehetra misy ny fiara fanekeny Jehova. Efa nianarantsika teto ny tantaran'ny ny zanak'Israely nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta. Misy vanim-potoana mbola hoenarantsika eto ny tantana zany Obed-Edoma zany. Be deaibe ny mpanompon'Andriamanitra azo jerena ao anatin'izany zay nitahirany io fiaran'ny fanekeny io na teo kaikin'ny fiaran'ny fanekeny io no tahian'Andriamanitra pasteur Alvarez, ary zay no anisany ataoko hoe fatakarana sady na de mbola zaza aza ny tamin'ny Samuel hoe teo akaikin'izay fiaran'ny fanekeny Jehova zay, zany hoe teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mandrakariva zany ny toerana nisy azy pasteur. Ary zany no anisany hoe tokony anabeazana ny zaza de mbola kely pasteur hoe ny zaza io zany raha mbola kely de tokony afa-biazina ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra, zany hoe biazina miara-mandeha amin'Andriamanitra. Zay mahatonga amin'ny baiboly miteny manao hoe zaro amin'ny lalana tokony aleha ny zaza fa na de efa lehibe azy izy de tsy miala amin'izany intsony, de miara-mandeha amin'Andriamanitra. De rehefa tanora le ankizy de tsy manahirana no mitaizana io tanora io. Amin'izao vanim-potoana zao moa zany de hoe sarotra no mitaiza tanora, tena marina zany satria misy ankizy anie 14 taona de mandao ny tokantrano dada sy neniny, zazavavy kely zazalahy kely 17 taona mifoka rongony midongo tsy mety hianatra tsony. Be deaibe mihitsy zany ny ankizy tena potipotika no ny fanabeazana tsy ampy avy taty amin'ny ray aman-dreny, satria ny ray aman-dreny nanome malalaka azy loatra tamin'ny fahazazany, nanao zay tiany atao le ankizy. De rehefa nanao zay tiany atao le ankizy de tsy nandeha tamin'ny sitrapon'Andriamanitra de nivily lalana taty aoriana ty, de be deaibe ny tanora tena potika nefa ireny no hoe hoavin'ny firenena pasteur, ireny no hoe tanketsa ny firenena kanefany de mampalahelo mbola zaza le ankizy zany hoe mbola tanora eritreriny kely de efa potika. Fa Samuel zany iana de tena hoe nanana finiavana hoe niany zanako de ho atolotra ao an'Andriamanitra. Le izy le hoe natolotra ao an'Andriamanitra ane pasteur tsy hoe tsy afaka mifanerasera ny fianakaviana fa fitahiana ho an'ny fianakaviana mihitsy azy no fanolorana ny Samuel zaza ho an'Andriamanitra, de lasa nomen'Andriamanitra taranaka be deaibe iana tao aorianan'io, mbola nomeny piraitam-po be deaibe indrindra anankidimy fa fitahiana ho an'ny fianakaviana no nanolorana azy teo anatrehan'Andriamanitra
meny any Samuel la izy de meny any Ely mpisorona de Ely mpisorona ozy teo ny guide spirituel na hoe père spirituel n'izy mianakavy de jereo fa nafinatra be mihitsy ny fizotry an'ity tantara ty pasteur Alvarez. Marina tokoa zany pasteur hoe ny olona tokoa zay mbola nomen'Andriamanitra raha iara-panahy na hoe guide spirituel arak'izay voalazanao zay de manana tombontsoa lehibe zany olona zany satria afaka ny lasa lavitra mihitsy zany olona zay manana guide spirituel zay na ray aman-dreny ara-panahy ray ara-panahy ray ara-panahy Jesosy Kristy tompo dia Jona Mpaonao Batisa zany Jona Mpaonao Batisa zany dia anisan'ny lehilahy nampiasain'ny tompo tamin'izany fotoana zany ary anisan'ny lehilahy tena nampiasain'ny tompo tamin'ny testamenta vaovao pasteur dia zany atao hoe apôstôly Paoly zany samy nampiasain'ny tompo daholo ireo apôstôly rehetra eo tamin'ny fomba maro samihafa fa ny apôstôly Paoly dia anisan'ny nitory filazantsara tamin'ny jentilisa maneran-tany ary izy nanoratra ny akamaroan'ny testamenta vaovao zany manomboka teo amin'ny Korintiana reo epistily be dehibe reo de saiky ny apôstôly Paoly ary ny apôstôly Paoly dia nanana ray ara-panahy tsy izy akory ny ray ara-panahy ny apôstôly Paoly fa i Gamaliel zany hoe Gamaliel zany no nampianatra ny apôstôly Paoly ino ray ny ara-panahy ary natonga azy ho lasa lavitra mihitsy ka ianao zay manana ray aman-dreny ara-panahy am'izao fotoana zao dia manana tombony lehibe ianao satria afaka ho lasa lavitra zany ianao amin'ny lafiny ara-panahy ray ara-panahy akory tsy mahasolo tenan'Andriamanitra fa manampy be dehibe satria tsy Andriamanitra daholo ny hanao ny zavatra rehetra fa misy anjara koa misy anjaran'Andriamanitra ary misy anjarany ray ara-panahy de io anjaran'io ray ara-panahy io tsy voasolon'izan'izy io tsy voasolon'izan'izy io ny ray aman-drenina oaran'io tsy mahasolo an'io fa ny ray aman-dreny ara-panahy dia tombotsoa lehibe ny fananana azy ary tokony ary mila nkasitra atsika fananao ray ara-panahy ary mila omentsika aja avy roeny apetraka amin'ny toerana tena mendrika azy zany ray aman-dreny ara-panahy ray aman-dreny ara-panahy pasteur tsy voatery olo antitra be hoe antitra noho ianao na zokony noho ianao tsy voatery izany fa mety ho zandranao amin'ny taona azy izy ary mety ho zanakao ihany koa azy izy fa izy ray ara-panahinao zay mahagagana izy ity zany tsy miankina amin'ny taona n'le olona maray ara-panahy azy mety ho zoky izy mety ho ray aman-dreny fa mety ho zandra ary mety ho zanaka ihany koa fa manaiky ianao hoe napetraka Andriamanitra ho rainao ara-panahy io dia mandray azy ianao mitondra azy mihoatra noho ny fitolana ray aman-dreny izany ary ny ray aman-dreny ray ara-panahy Samuel moa dia araka ny tena teo Ely pasteur Ely ary Ely koa dia nanana avantage lehibe nanana ny Samuel satria ny zanany Rola zanaky ty Ely ty Rola dia tena nampalahelo ny vahoaka teo an-tanàna mihitsy satria dia nanapatra fahefana ary nanana fitondran-tena faran'izay maloto raha io zanany Rola dia Onisy Finiasy ary dia nanariny tompo io ray aman-dreny io hoe teneny mafy ny zanakao anaro ny zanakao faizo ny zanakao fa zavatra ataony zanakao dia mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra ka ianao no mila mandray andraikitra manafay ny zanakao dia ty lehilahy ty moa zany entin'ny tsy haiko hoe diso malemy fanahy loatra angambany ve sa hoe ahoana fa dia ohatrany tsy de tanterahany atsakany sy andavana zay ten'Andriamanitra zay zay ny pasteur ny olana amin'le tsy fankataovana ten'Andriamanitra tsy misy fetraika tsy hoe ianao ihany no iaran'le fetraikany ratsy makatoro ten'Andriamanitra ianao fa hatrany amin'ny taranaka ny hoavinao ny fanomponao an'Andriamanitra zany hoe mahakasika ny fiainanao ray manontolo ny tsy fankatoavana ten'Andriamanitra ty ray aman-dreny ara-panahy ty zao tenen'ny tompo hoe faizo ny zanakao fa tsy ny faizany zanany tsy ny faizany zanany fa vomaika nitambatamaziny dia nandray ndraikitra Andriamanitra ary ny ten'Andriamanitra pasteur dia averiko vakina ihany ato amin'ny Samuel voalohany toko faharoa dia zao no ten'Andriamanitra momba an'ireo zazo ireo momba ny taranany zany Samuel voalohany toko faharoa andininy faharaiky amin'ny telopolo indro avy andro zay anapahako ny sandrinao sy ny sandrin'ny taranadrainao ka tsisy lehilahy otra rantitra amin'ny taranakao zany ny ten'Andriamanitra tamin'ity Ely ty pasteur hoe satria tsy nanafay ny zanakao ianao dia tsisy olona otra rantitra zany ho faty tanora daholo zany pasteur ozona zany pasteur zay eo ihany raha mbo maty tanora voavonjy indray tsy manenina fa ozy izy eo amin'ny andininy faefatra amby folo amin'le Samuel voalohany toko fatelo hoe koa izany no ny anianako amin'ny taranakely fa tsisy fanatitra afaka ny elony ntsony mandrakizay zany hoe tena sarotra ho an'ny taranaky ny ely zany mandray famelan-keliko satria vokatry io fahotana atao amin'ny tempolon'i Jehova io dia tsisy fanatitra mahafaka anazy ntsony ozy
ny fahotany zareo tsy no mandrak'izay andiny fahina amin'ny telopolo koa toko faharoa de mbola misy ohatr' zao hoe pastera hoe momba reo taranakireo ihany ary ho avy zay sisa rehetra amin'ny taranakao ka ekoakeo anatriany mionitrany Samoela zany angataka vola kely sy mofo iraika anao hoe masina anao mba teneno tendreo isampisoronao fa mba azokosombo mofo hoanina lasa mahantra fadiranovana raha lasa nabavy jereo tsara ny toerana misy anao am'izao fotoana zao sao de ao anatin'izay taranaka hoe mantra fadiranovana zay anao pastera zavatra mampalahelo de zao misy karazan'olona miaina ao anaty fantrana izy fisy tsy malala hoe miaina ao anaty fantrana ty fa iveriny fa mantra ohatranazy daholo ny olombelona rehetra everiny fa mijaly be ohatranazy daholo ny olombelona rehetra fa ianao raha miaina anao ina moa zany hoe fantrana zany dia zavatra mampaholo fiainana tsy mandeha am'izay loana zany raha lasa nabavy fandriana torinao trano torinao tsy misy fandriana torinao tsy misy ny andro zao mangatsika rinona body fotsy ao trano tsy misy sakafo tsy misy ny rano sotroina ny be de be ny hatramin'ny fitafiana ny fantrana rabata zay fantrana ratsaina na fianarany zanakao ny akola tsy voaloha fantrana zany ka raha ohatra hoe miainao anaty fantrana ianao am'izao fotoana zao mahatsara hoe tena mijaly mahantra ianao sao de misy ozona sao de misy fibebahana tokony ataonao am'izao fotoana zao bebaka ianao am'fahotany ray aman-dreninao bebaka ianao am'fahotany dadanao bebaka ianao ny am'fahotanao ary rehefa avy bebaka ianao pastera dia mila manao déclaration prophétique koa le olona hoe azonao averiny zao teny zao ary zay mahatsara anao mianao ty ten'Andriamanitra ty hoe za de tsy victime za dia anao moa zany victime zany amin'ny teny gasy za de tsy isan'ireo olona hiaran'ny fantrana vokatry ny fantrana vokatry nataony ray aman-dreny tany aloha tany afaka manala ny tenanao tsy ho isany tratra ny ozona ianao amin'ny alàlan'ny ten'Andriamanitra zay ambara aminao zany hoe mibebaka ianao ary de manao déclaration anao manao fanambarana ianao de manala ny tenanao ho afaka eo ambaniny zay ozona zay ray zay pastera faharoa pastera de zao nandeha ny asan'Andriamanitra teto amina de eo ara zay tsy fantanteran'izay pastera nisy fotoana hoe naalana ny ten'Andriamanitra hatramin'izay fa tamin'ny fotoany Samuel nanomboka namaly ny antson'Andriamanitra nanomboka namaly ny antson'Andriamanitra Samuel pastera de nanomboka ny teny Andriamanitra nanomboka tonga ny fahitana nanomboka nisy zavatra nataon'Andriamanitra nanomboka nisy manifestation nanomboka tonga ny fanatrehan'Andriamanitra rehefa namaly zay antson'Andriamanitra zay Samuel eto moa zany Andriamanitra dia misy zavatra ohatr' zao tiako ambara tiako fantatrareo ihany de zao Andriamanitra rehefa miteny aminao misy fomba maro itenenina fa eto aloha zany de zao feon'olona zay efa mahazatra anao no ampiasain'ny tompo misy karazan'olona zany ivavany teny io ampiasain'ny tompo iteny aminao eto zao de Andriamanitra naka ny feon'ny Ely raha era-panahin'ny Samuel ny teny taminy hoe ry Samuel de Samuel mbola tsy nalala amin'ny feon'Andriamanitra de niazakazaka nakany amin'ny Ely izy fo veriny fa ely fa le feo tsy na tena mitovy tamin'ny feon'ny Ely mihitsy ny feo nampiasain'Andriamanitra ka zay ny ilana fitandremana raha tsanabavy rehefa any am-piangonana ianao minotory tenin'Andriamanitra minotory teny ianao satria misy fanatrehan'Andriamanitra anatin'ny trano fivavahana de misy fotoan'Andriamanitra mampiasa ny teny mivava mpanompon'Andriamanitra miteny de izy rehefa miteny iny de ianao mieritreritra mbola hoe le mpanompon'Andriamanitra no miteny fa amin'ny fotoana miteny iny mpanompon'Andriamanitra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra Andriamanitra mihitsy nefa mampiasa ny vavany hiteny aminao ka mila raisinao zany teny zany mila inonao zany teny zany mila ivelomanao mila tonga de iainanao hoe iainako zany teny zany ho tanterahako zany teny zany ankatoaviko zany teny zany satria Andriamanitra miteny amiko mila hainao tsara mihitsy mandray zay ten'Andriamanitra zay manaroatra zay fanatrehan'ny tompo zay mba andray teny ary aza manaiky mihitsy ianao rehefa anatin'ny trano fivavahana tonga ianao anatin'ny trano fivavahana mivavaka manompo an'Andriamanitra mamaly antson'Andriamanitra ianao satria tonga amin'ny toerana io de zao aza manaiky mihitsy ianao raha tsy miteny aminao Andriamanitra aza manaiky mihitsy ianao raha tsy mandray zavatra ao anatin'izay fanatrehan'Andriamanitra zay pasteur ya ozy lay andiny voalohany amin'le toko fahatelo teo hoe ary tamin'izany andro zany efa naalana ny tenin'i Jehova tsy nisy fahitana ny seo loatra ina moa ny antony de tsotra zany natonga an'Andriamanitra tsy miteny tsony pasteur Alvarez de tafiditra tao anatin'ny mpisorona sy tao anatin'ny fiangonana ny fahotana eo am'le toko faharoa zay efa ny anarantsika omaly iny hoe nisy fahotana tafiditra tao am'mpisorona zany de tsy miteny tamin'ny firenena ray manontolo sy ny fiangonana mihitsy Andriamanitra ary zany eny mazava-dozan'le hoe
misy mpitoroteny ohatra tafalatsaka ao anatina fitsangajangana na tafalatsaka ao anaty fahotana na mpitoroteny manao ny fanaony zao tontolo zao mpanompon'Andriamanitra nefa miaina amin'ny fanaony zao tontolo zao manao fitafiny zao tontolo zao fitafina jentilisa tsy mivavaka zany efa fitafina mpanompon'Andriamanitra mihinana ny fihinana zao tontolo zao misotro fisotro ny olona jentilisa tsy mivavaka eto am'izao tontolo zao nefa ianao mpanompon'Andriamanitra de reny zany a mahatonga an'Andriamanitra tsy hainy vavaka paster mahatonga an'Andriamanitra tsy hainy vavaka ary mahatonga an'Andriamanitra tsy miteny intsony ary rehefa tsy miteny intsony Andriamanitra zava-doza be atao amin'ny bokin'ny oabolana toko fasivy amby roapolo de eo amin'ny andininy fahavalambin'ny folo dozy ny soratra masina raha tsy misy fahitana de atondraka anara-po am'izay tsy mety ny olona fa raha mitandrana lana kosa izy de ho sambatra raha tsy misy ozy fahitana de atondraka anara-po am'izay tsy mety ny olona eto zany hoe ny zavatra tiany olona zay neto zany de hoe rehefa tsy misy tsony ny dikany hoe fahitana moa zany de faminaniana ihany izy io rehefa tsy misy tsony ny fahitana na ny faminaniana de manara-po amin'ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso samy manao zay tiany atao ny olona paster Alvarez zay ny mazava-dozan'le hoe Andriamanitra tsy miteny tsony ary zany ane paster ny hoe tokony fitahina ho an'reto olon-dreto raha mbola mahatsiaro ianao zany ohatra hoe mandre toriteny any am-piangonana ka misy mpitoroteny any am-piangonana na amin'ny télévision na any amin'ny radio na iny akalamantsana ka mikasika anao le tenin'Andriamanitra manindrona anao le tenin'Andriamanitra de mbola fitahina ho anao zany hoe mbola miteny amintsika zany Andriamanitra mbola mariky ny fitiavan'Andriamanitra zany fa ratsy paster zany hoe Andriamanitra tsy miteny zany tsony zay anankiray zavatra anankiray tsara mariana tsara eto de hoe rehefa naalana be zay tenin'ny Jehova zay de mazava ho azy fa nisy fahamainana ara-panahy zany teo amin'ny fokony zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany maina ny ara-panahin'ny olona tsisy nininona ny olona tsy mandeha am'izay lohan'ny tsony ny fiainana fa soa fa ny fidy olona Andriamanitra teto de i Samuel zavatra nahavariana na paster Alvarez raha mamaky an'ity teny ty de tsy ny olona rehetra de itenenan'Andriamanitra tsy zay maniry hoe itenenan'Andriamanitra de itenenan'Andriamanitra tsy zay maniry andreny feon'Andriamanitra de mandreny feon'Andriamanitra ary zay mahatonga ana miteny hoe sambatra ianao raha mbola mahafantatra hoe mbola mandreny tenin'Andriamanitra fa be lehibe ny olona tsy afaka mandreny tenin'Andriamanitra imbetsaka nefa nahita olona paster mandeha ohatran'izao ny toriteny na ny am-piangonana io na amin'ny télé io na amin'ny radio fa tsy fantany io teny io ary tsy heniny io raisy no fahavalony hatramin'ny mpitoroteny azy zany hoe ny fony mihitsy any no efa midy gady ana be mihitsy ny fony de tsy afaka misokatra tsony de aty aorina nefany a marary mafy le olona menao anatina aretina be na hoe tratrina problème tsy hita tsony zay amanan'le izy eo am'izay vao manomboka miantso mpitoroteny na efa marary mafy eo am-bavaona fahafatesana zay vao hoe mandalova any an-trano nareo de anatero kapoka kely amin'ny fanasana tompo de mofo kely na communique kely de mba ameko kely communique kely fa ngamba izy io fa tsy ho tana-tsony neny fa ho lasa izy io de mbo sitrane mba voavonjy zany ny atao hoe Andriamanitra efa tsy miteny tsony zany paster olona efa tsy tenenan'Andriamanitra tsony fa midanadana ny varavaran'ny elo fa zao zany zao ianao no manana fotoana mbola zany mahatonga amin'ny baiboly ny bokin'ny oabolana sy ny bokin'ny apokalypsy de nanafatrafatra mihitsy manao hoe zay manatsofina hoentin'ny miaino aoka izy eno zay lazay ny fanahy amin'ny fiangonana raha mbola eo zany ny sofinao afaka miaino de miaino Solomona de namerimberina zao teny zao bokin'ny oabolana anaka atongo lany ny sofinao iainy filazako anaka atongo lany ny sofinao iainy filazako ka tam'izany fotoana zany nanara-po tamin'ny fahafinaretana ny nofo daholo ny olona rehetra tsy niteny tsony Andriamanitra fa tany amin'ny Samuel izy no niteny satria jerenao tsara fa na de mbola zasa zay Samuel na de mbola zasa Samuel dia efa niaina tao anatin'ny atao hoe fahamasinana ary tsy niala teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra reo zavatra anakoroa reo zany ny goavana be tamin'ny Samuel fahamasinana de fanatrehan'Andriamanitra
de jereo tsara rehefa natory izy tamin'ny alina pastera toromaso zany a be lehibe ny karazana zavatra miseho rehefa anaty toromaso be lehibe ny olona miaina ao anatin'ny tahotra rehefa matory betsaka ny olona sepotra rehefa matory zany hoe tsy avy miaina rehefa matory fa sepotra betsaka indray no tsy mahita tory amin'ny alina betsaka indray matory fa vao matory dia manofy ohatrany hoe misy biby manenjika izany manofy ombo masika manenjika zany tsy bare fa ombo masika hitanao le ombo manga le any le buffle be le masika be reny ohatrany hoe nofo ratsy reny zany reny mahazo anazy na manofo ohatrany enjehana mpamosavy de le hitanao le ohatrany lasangeza be ohatrany siny bello ohatran'zany tsy normal ny toromasony fa jereo tsara ny toromasony Samuel pastera tao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny toromasony de nisy feo niteny taminy de rehefa niteny taminy lay feo pastera dia tsy hainy aloha ny mbola nanavaka an'le izy teto zany io moa efa nazavantsika teto hoe ny fomba fitenenan'Andriamanitra maromaro fa teto zany tena feo mivantana mihitsy feo mivantana zany hoe ino zany le adika hoe rema zany hoe Andriamanitra miteny mivantana mihitsy zany tsy mpitoroteny no mitoroteny tamin'ny teto fa izy mihitsy nandray rema mivantana avy any an-danitra hoe ry Samuel de intelo ny veriny feo io ny veriny fa feo an'ny elim-pisorona le izy de avy eo izy nakany amin'ny elim-pisorona zany izy nakany amin'ny intelo izy nakany amin'ny elim-pisorona le ozy elo manao hoe tana matory fa zatsy ny antsoanao tany amin'ny faninefany de ozy elo manao hoe raha miteny aminao izy de lazao aminy hoe Jehovah mitenena fa miaino ny mpanomponao Jehovah mitenena fa miaino ny mpanomponao de tao anatin'izay miteny miantso azy Andriamanitra de ozy izy manao hoe Jehovah mitenena fa miaino ny mpanomponao hitanao pastera anisan'ny ataoko hoe tombony ngeza be ho an'ny olona anankiray zany mahalala hoe feo an'Andriamanitra miteny aminao zany na feo an'Andriamanitra miantso anao zany somary osoritako ambangovanginy angamba hoe inavy le hoe feo an'Andriamanitra miteny eto zany zao de le resaka rema teneko aminao hoe miteny vantan'Andriamanitra misy fotoan'Andriamanitra miteny amin'ny alalan'ny situation ny olona anankiray zany hoe miteny eo anatina zavatsarotra Andriamanitra zavatsarotra mitranga tsy voatery ho problème mahafaty fa feo an'Andriamanitra miteny aminao ohatra hoe marary ianao ka tsy sitrapanafody tsony de io mihitsy Andriamanitra mihitsy miteny aminao hoe mivereny ianao anaka fa aza mbola manamafo mbola ikopaka mbola hoaizandray mbola itsofoka izy misy olona efa tsy afaka mitsofoka tsony ane efa Andriamanitra miteny aminazy mihitsy fa tsy fantany de mbola mitsofoka ihany de mbola mitady mpanody ratsy ihany de mbola mitady kabala ihany de mbola mitady anty rehetrarehetra ty nefa Andriamanitra zao nefa miteny aminy misy olona pastera mitety fiangonana mba hanentsika fitahina de manentsika seminaire momba ny fitahina de any am'izay toerana anenjehan'ny fitahina leloha hevitra ao am'le toroteny hoe fitahina nefa rehefa tonga any izy le fiainany mivantana mihitsy novoatsindro le toroteny le mpanompon'Andriamanitra ny fiangonana maro samihafa de tsy hitantsony hoe aiza ny tany kofoany de Andriamanitra efa miteny aminao hoe enao no mila miverina amin'Andriamanitra zany hoe miteny amin'ny alalan'ny mpaminany Andriamanitra miteny amin'ny alalan'ny mpitoroteny Andriamanitra fa misy vanim-potoana Andriamanitra miteny amin'ny alalan'ny toe-java-misy eo amin'ny fiainanao mihitsy de anjaranao no mamaly ny antson'Andriamanitra am'ireny fa misy fotoana Andriamanitra miteny mivantana mihitsy ohatra n'ity zavatra nitranga eto ty de ny zavatra atao de hoe mitenena Jehovah fa miaino ny mpanomponao nanomboka teo ny fiovan'ny tantaran'ny zanak'Israely ray manontolo teto amin'ity tantaran'ny Samuel ity avy amin'ny alalan'io no ny fidianana an'ireo mpanjaka maro ny fandimby pasteur Alvarez teto amin'ity le hoe mitenena Jehovah fa vonona iaino ny mpanomponao zany hoe ny mpanompon'Andriamanitra anankiray zany rehefa manaiky ho fezy ny tenin'Andriamanitra manaiky eo ambanin'ny fanahy masina ny feon'ny fieritreretana sy ny fisainany ka Andriamanitra no miteny aminy de mitondra tombontsoa lehibe mitondra vokatsoa lehibe ary ny olombelona rehetrarehetra na ny firenena na ny fianakaviana dia misitraka n'ilay fahasoavana pastera vokatr'ilay hoe feon'Andriamanitra miteny am'lay inty izy am'lay mpanompon'Andriamanitra zany fa tsy hoe mpitoroteny be fotsiny ianao na mpaminany be fotsiny fa misy tombontsoa lehibe ho an'ny firenena sy ho an'ny fianakaviana ray manontolo le izy pasteur zavatra nahavariana raha mamaky n'ity antaratsoratra masin'ity ianao de hoe fananin'Andriamanitra
no tsy niteny tany amin'ny elim-pisorona naninon'andriamanitra tsy niteny tany amin'ny elim-pisorona satria le toko voalohany le andininy voalohany vakitsika teo de hoe mahalana be andriamanitra tsy niteny ary tany amin'ny Samoel izy vao niteny fa tsy tany amin'ny ely nefa elim-pisorona de nahavariana mihitsy de tsotra be le antony pastera araka le teninao teo hoe elim-pisorona be mpisorona be a dia nandefitra tamin'ilay fahotan'ny ankohonany nandefitra tamin'ilay fahotana zany hoe miteny ihany izy fa zao niteny manao hoe ohatrany maheny feo anaka nareo ony manao an'izao aza manao an'izany anaka tsisy famaizana zany le izy ka rehefa tsisy famaizana de niala tao ny tao amin'ny tokantranony mihitsy tao amin'ny tokantranony ny tanan'andriamanitra tsy hoe niala teo amin'ny taberna kely ny tanan'andriamanitra andriamanitra nanatrika teo foana tao amin'ny taberna kely fa ny fidy olona hafa andriamanitra mba ho eo amin'ny fanatrehana fa elim-pisorona tsy navelany nanatrika teo tsona ary elo tsy afaka nikasikasika ny taberna kelyn'andriamanitra tsona ny fiarany fanekeny Jehova fa i Samoel no nandimby azy teo fa nampalahelo any elo fotsiny de hoe tsisy fanatitra ozy mahafaka nitaranaka tsony mandrakizay fa nipetraka ho ray ara-pana fotsiny mpanolotsaina izy zany hoe nanana le expérience fotsiny izy fa ny marina zany ny tanan'andriamanitra de tena hoe niala tao aminy tao ary zany ny tandremana pastera zany ny tandremana ozy izy niteny soratra masina any amin'ny bokin'ny Timoty sy Peterany manao hoe ny mpitandrina ozy dia olona manambady tokana tsy tia tena tsy tia vola tsy olona mpiavinavina sisa mafy tsara ny ankonany mafy tsara ny ankonany fa raha misy manirina isampitandra nefa tsy mafy tsara ny ankonany de ataona moa fifezany any ho an'ny olona rehetra zany hoe manomboka ao anatin'ny ankohonana mihitsy zany de tokony hotezaina amin'ny sitrapon'andriamanitra ny ankohonana zany pasteur Alvarez eny an-dalana eny indray moa rehefa le ankohonana indray no mivily rehefa maleo teny izy rehefa lehibe izy anaso ny tompo iny fa ny zavatra ny tiana olazainy eto de hoe ofy ny aso finiasa mbola teo ambany fifezany azo everina hoe mbola zaza tsy ampytaona zany mbola raha eto amitsika de ohatrany hoe valamby folo taona latsaka zany mbola azo ny fezina mbola azo ny kapohana mbola afaka hoe mandana mianatra soratra masina mbola ny feziny takan'izany fa tsy nataony an'izany fa hoe nareo anaka de tena mametavetany gizy vavy eo am-piangonanao nareo anaka de hoaninareo daholo ny jabora matavy eo amin'ny fanatry Jehova ao manahoana anaka nareo de manao an'izany de zay ny natezitra an'andriamanitra ary ny nampalahelo tam'le izy pastera hatramin'ny fanatitra tany am-piangonana hatramin'ny fanatitra tany am-piangonana de nitsabahandro zareo le zanaka mpisorona ny manisy azy de angalany zalazy matavitavy de entiny mihinan-kanina any amin'ny sisitsisy ndretrarehetra ny hitondrany vehivavy na anaovan'ny filany any anaty sambo rany zay neny natonga le tantara napatezitra ny izy ty izy napatezitra ny Jehova tamin'ny elim-pisorona de mipetraka ho mpisorona fotsiny izy fa tsy nitenenan'andriamanitra tsony fa ny feon'andriamanitra zany niandry any Samoel satria i Samoel no nanana an'izay hoe fafenon'lay fipetratakian'andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahamasinana ary tamin'ny fahafahazazany sy ny fahatandroany de tao amin'ny tranon'i Jehova ary teo akaiky ny fiaran'andriamanitra izy zany hoe nanana toetra tsy tia miala teo amin'ny fanatrehan'andriamanitra mihitsy Samoel pasteur Alvarez ararotika zay zavatra tenen'ny pasteur teo zay momba ny ankonana zanaka sy ray aman-dreny zay satria efa eo ihany voalohany aloha zany de ho antsika ray aman-dreny de zao raha mbola azo fehezina ny zanakao raha mbola azo fehezina zanakao eo ambany fifehezanao anananao fahefana no mifehana azy na miteny anazy na manasazy azy de zao raisony andraikitra ao fa aza mitsitsitsy mihitsy anao fa fehezo tsara ny zanakao tena fehezo tsara mihitsy misy fotoana izy maditra raha mbola azo kapohana kapohy amin'ny rotsakazo fa aza kapohana amin'ny vatakazo kosa aloha aza kapohana amin'ny vatakazo fekibo kosa fa araka ny tenin'andriamanitra hoe rotsakazo de rotsakazo ny kapohana azy fa tena mila dressage mihitsy zany ny zanaka ataovy manao raharaha mihitsy izy ao an-trano ao de zao koa rakizy ry tanora zavatra lehibe ny zavatra azontsika resina eto amin'ity tantara ity hoe amin'ny fotoana zany ka tsy manaiky ny fahamaizan'ny ray aman-dreninao ianao de Andriamanitra mihitsy no andray andraikitra nafay anao ary ozy ny tenin'Andriamanitra hoe zava-doza ny azony tanan'Andriamanitra velona tsy moramora zany azony tanan'Andriamanitra izany ny taranaky tiranga elim-pisorona ty rehefa azony tanan'Andriamanitra de tena mafy ary zava-doza zavatra nahazo anazy
tao anatina fahafatesana feno fijaliana ka aza miditra amin'izay hoe tsy manaiky ny teny ray aman-dreninao ianao fa iandrinina ary ianao vao anaiky sa paster efa nisy fotoana namangy olona teny Tanimora efa nisy fotoana namangy olona teny Atsafana Giadra fa be dia be misy tanora migadra misy migadra zany hoe valy amin'ny 20 taona zany paster olona mbola tanora dia efa valy amin'ny 20 taona ny gadra tamin'iza namangy tany olona hafa moa vangiko tao dia mbola voahery taona ny sazy vitany mbola aizy ty fitra amin'ny 20 taona mbola laniny ty amin'ny andro fahatanorano dia any foana rehefa Andriamanitra zay manafahy olona ray tena sarotra dia sarotra miala ary tsy afa miala ianao amin'ny ray aman-dreninao ianao raha manasazy afaka mety mampiasa fetsifetsena fa raha Andriamanitra mahazo anao tanan'Andriamanitra mahazo anao ry tanora dia zava-to zay ka dia mbola sy tonga zay tanan'Andriamanitra mifehanao zay ekeo ny teny ray aman-dreninao tanora ianao menao ty mety efa manambady mihitsy ianao tanora efa manambady ianao efa manano tokantranonao dia miteny ianao ny dada sy mamanao mba ekeo ihany teny dada sy mamanao mba ekeo ihany hetreto ihany hoe sao dia mba misy fahamarinana zavatra tenin'ny dadanao sy mamanao ka dia amboarina zavatra teninao fa raha ohatra tsy manaiky ny tenin'ny dada sy mamanao ianao tsy manaiky ny tenin'ny ray aman-dreny ara-panahinao ianao dia mimanana ianao fa Andriamanitra niditra tsehatra ary amin'izay fotoana izay efa trop tard efa tsisy hevitra ntsony ary mampalahelo hoe any amponjo ianao vao ibebaka raha tafavoakata dia hivavaka misy karazany olona ndray marary eny amin'ny hôpitaly any paster accidenté zany ndray raha vao sitra anaty ka tafavoaka ny hôpitaly dia hoendry amin'izay be dia be no mivoady any amin'ny toerana maro samihafa zay toerana mampivarahontsana fa dia mbola tsy tonga amin'izay dia arao ny teny ray aman-dreny fa mahasoanao dia mahasoanao vavaka tsika paster sotran'ny tompo anao izay ten'Andriamanitra izay raha eo sotranao zay satria dia mbola miteny aminay ianao tsy mahalana tahakany tamin'ny andro ny ely ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana zao fa saika isaky minitra sy isaky ny segondra aza dia afaka mihaino tenin'Andriamanitra izay zany mahazava-dehibe manompo anao tompo amin'izao andro ny testamenta amin'izao andro ny fanahy masina zao dia afaka mihaino ny fanahy masina miteny aminay isan'andro zay taloha dia mahalana ary tsisy fanahy masina miteny tamin'ny andro ny ely fa tamin'ny fotoana ny Samuel vao nanomboka ny teniny fanahy masina ary amin'izao fotoana zao ny fanahy masina dia afaka miteny amin'ny isan'andro fanahy masina meo anay ny sofina mahay mandre fo mahay miaino ny teninao mba narahanay anao ka tsy ho diso lalana izay na hivily amin'ny akavia zay na hivily amin'ny akavanana dia zao voalaza ny teninao hoe andre feo vao ivoanao ianao milaza aminao hoe ity ny lalana ka izory ampianaro zay tompo ahian'ny feonao ary mivavaka manokana ho an'ny tanora misy ny tanora amin'izao fotoana zao tompo dia hoentiny zay hoe fatanorany sy namany zay dia tsy te hakatontsony ray aman-dreny tsy te hanaiky tsony ny teny ray aman-dreny fa mivavaka tompo amin'ny tanora rehetra na izy menao ty teny ty na zanaky reto olona zay menao ty teny ty dia hamangy an'izany tanora zany ianao hanova azy olom-baovao amily azy amin'ny lala marina satria raha ianao no mandray atanana amin'ny famaizina an'ireny tanora eny dia zava-toza ny hitranga zava-toza ny azo talan'Andriamanitra velona ka tsy dia mbola tonga amin'izay tompony zavatra misy dia mangataka ny fanahy masina ampiarina anangana hitamanokana na ny tanora no ny ray aman-dreny ny voninahitra tompo dia anao rery ihany amen izay ny fotoanantsika tondra fampahirezana ho antsika rehetra ary dia mirary ianao mba hiaina sy ankatoa ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra satria sambatra ny miaino fa sambatra ny kora makatoa sy iainantsika ny tenin'Andriamanitra satria dia averimberina eto foana hoe rehefa mankatoa ny olona dia izy ihany no mijinja ny vokatry ny fankatoavana paster tsisy tombontsoa ho an'ny olona hafa fa ianao aloha mahazo tombony voalohany eny fa na dia izay mpitolo teny eto aza tsy dia misy tombontsoa anay loatra ny fankatoavan'ny olona na tsy fankatoavan'ny olona fa raha mankatoa ianao zo ny tenin'Andriamanitra dia ihinana ny vokatsoa avy amin'ny tany ny tompony hameny fahasoavana ho antsika atao anatin'ny tokantrano ato tainy tompotompo manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny apokalipsy hianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalina ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina
maro isan-karazany izay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao ny araina ny atoandro ary ny alina manangana fiainana miaraka amin'i Jesosy Kristy tompo fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Randriary Malala Heritiana Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony manasa antsika rehetra tovoka